ilay zanak dada. Nosoratany Ranjaharika, Naomi, Olravaka, Erlanda ary Liva ary Ainarana Evi-Jony no anome ainany tantara. Dimy taona sahady izay ny lasa dada sy ny tony vomaly zatra izy. Ndrisy mantsy. Miora! Foaza amin'izay ndi dia andrahoy sakafo sa miandro baiko indray. Vao misandratra andro zao ve lasena dia efa mirepo sahady a. Mba ahoana izany ny tontolo andronao? Miasa mpanaoviko ry Miora atao fada be menimenina. Ay! Efa tan-dakozia laziny a. Natory tsara ny zandry malalako. Natory tsara mihitsy ka, ary ndry. Hatramin'izay nianako teto an-tany a, tsy mbola natory tsara mihoatra ny tamin'ny alina izay. Hitala, mofo mahafinaritra isan-karazany nandravaka ny aliko tao. Ny tia koa mahita tenenina ka. Fa mandeha any amin'izay aloha lahy mamerindesona fa aleo fiteko ny asa. Ny lozako izany ry a. Efa mirehatra ny afo fa mbola ny tokotany mifatana. Kely izy a, aleo aloha andamina andreto vilia reto a. Setra, iendrasana velara ry. Za mantsy mety ravaloha. Avy hatrany dia mody fa tsy maninona ka. Sady za mbola hitady boky any amin'ny biblioteka. Da tsy mahita lalana. Ialako za mba mampininitsika. Finso, azafady ity fa taraiko be andro an vao tonga. Miora, aza mikorobaka kia. Fiarabana ve ki tsy vita dia efa zany sahady ny asisiko ny sy. Tsy zany ki fa tena nitentena be hoe lozandry zaoko. Tsy manao an'izany aki za koa ny mba tara indraindray. Ay, andao ohatra dia amin'izay e. Farafaratsiny izao tsika roa mba mahataona brika arivisarisa indray androany. Fangandry mbola nasa lamba mitolakandro. Telo koveta ny amin'ny mama nitolotra dia roa ny andrabeko zitany. 5 koveta verika Miora dia ho vita. Amin'ny 4 ny tsika vao afaka mody e. Ny fanakobanana an'izany koa mbola tantara lava be. Aza dia manakivo ohatr'izany moa kiry feno a. Eny ao fa pekindray indry izany. Oka izao. Sady sao dia mba mila indry koa ny sipandrika. Amin'ny fomba hoana kosa ki mamelako andrireny ny kady miaraka amin'ny lamba 5 koveta be a. Na dia tiako somamiko aza ny sipakoroneny a. Mbola ndriny lahara-pahamena amiko a. Misaotra ki Fensoa. Tsy mba namana tsotra fotsiny indry fa tena raha vava isan-tehirana mihitsy. Ory Miora, fa naninona ho andry iny tsy nety ny sakafo ilay maly iny. Kanefa ndriany mba nahavoataona brika betsaka ihany e. Ka efa izay ilay niteneniko andrizay aky a. Za mila vola. Ny hofatranonay mbola tsy voaloha. Saram-pianaran'izy roa lahy etsy andaniny. Ry zareo isan'andro tsy maintsy misakafo. Tsy maintsy mitafy tsaratsara sahala amin'ny zanak'olona rehetra ihany koa. Sa manina moa tsy setra ny mamelona anareo sy ny izy ny zoky sady mba lehilahy. Ka lazainy aky hoe izaho ny vendrana. Tsy mahay ninina. Raha tsy narara izao tamin'ny afaky-maly mety mba efa voaefako ny hofatranonay. Aza manahy za vonona foana ny metanana andry. Misaotra ki aza misalasala fotsiny miresaka amiko rehefa misy olana. Na dia hevitra fotsiny aza no any mba afaka anampeko andry. Azo manahoana tokoa ny fiarahanareo sy tokindry Fensoa. Sa tokotokoa moa ny anaran'izy teo? Hatreto aloha mbola milamina tsara. Zany ka tia be izay roa. Sambatra indrindra manana olo tsy mafaky antehiry. Miora, fa nanino indriny hariva be vao tafody androany? Izao voatotra daholo ny ronono lesy a. Misy raha matoa be izay mantsy mba nengavy halatra ny ronono ny ampivarotra eto an-tanàna.
ay kosa dia ohatrina ny karamandrio 5,000 izy indrindray mba ray alina raha betsaka ny ronono azo. Nganareo mbola tsy natory foana efa misidy alina ane zao hoe ny andro fahatongavany lazaiko za aloha dia efa sakafo tsy naharitra tsony mikakana dia voatery ny tsaka alohan'ny vazana fa i miora mbola nahandry misaotra raha nabavikely ary mandeana matory amin'izay ry ny mbola hiatrika examen rapitso hita ihany aloha le boky ny tadavina tsy mitady dia hita ho ny soratra masina marina izany zoika bon appétit nareo roa ary sady bonne nuit koa misy rano napanga zao ry miora Misy efa kelikely taraiky be no vao tafotsy dia efa nety mitsaingo. Tsy mila fanazavana betsaka ary miora Andray rano ny tadiaviko dia mila rano zany eto ambony latabatra mazava sitra mandeana tadiavo zao dia zao andro kosa angefa maizy kitroka ry sitra angiana ho andry sao dia anaparako ny maseta eo mioro oay ay tsy eo izy setra mba teneny izy rehefa miverina fa mila volanaovana impression ara-pitso ok aleo fa resako izy Tire rano ary to ela be sa mbola nanararoatra nampiaraka tany indray ty feno ty zingy ty aingana efa tany andrivatsina angavo nisy namony varavarany sady sika koa tsy manana taosy dia nanjehanjamba amin'ny fotsiny ary misarona ny lany an-dakozia ve ny sakafoko nohaniko daholo fa tsy mahavoky ahy le anjarako fa hoana misy olana nga tsy misy ka dia miala reo anoloko ao fa mahanimba maso reto ny vola azoko androany reo fotsiny ve efatra alina rary avy teo savaina mipaosy aingana reo aloha ny azo dia raiso ry setra raha nafina koa tsy fa ny anaty paosiko mihitsy no izany mba manana fatokisan'olona mbola be fa malina ihany ko inona ny ampy anao tsara angamby ny felaka iny sao dia mba efa tsy rarontsony zao ry setra zao no izy ry miora demain mila vola mihoatra lavitra ny ty zay amin'izao manao sorti noho izany akanjo sy kiraro vaovao no tsy maintsy hoentinay rolahy ny sakafo tsy maintsy spesial tsy teo afa-baraka any zay azo oazay Bonjour ma chérie, vous m'aidez efa mahay miteny frantsay mihitsy ngendry ity atsoasy dia azakava za zay akiny mba hay dia averimberina amin'izay tsy adino salama tsara aloha vendry zao hitandry velona be zao indray hiatrika tontolo andro vaovao ndry ary nanina aky ny tanandreny toa misy mangana be nidorany toko tamin'ny tadiaraka io tadidindrimo le tamin'ny latsinany iny zanany ampandry nanasa lamba ay dia le fariva be iny sika vao afaka tany akady tamin'ny indrindra za sy nalala ninina fa dia faly be ry mody izy ty efa niandro teo atokoana mbaravarana kia zany ve tena tezitra tsy nisy ohatr'izany andrekako dia nanahoana ki dia nilazainy hoe niaraka tamin'ny lehilahy hafa hoy ny any na tonga ho alim-be vao niditry ny trano avy hatrany dia nampiretiny ny sigara dia napetany teo amin'ny hoditro loza koky izy zany tena ninona zao zany na fenonaka
ka tsy tiako ingendry eritreritra hoe fotondry le izy ary amin'izao zany efa milamina tsara nareo sa mbola teritra ihany izy misarako izayko esa olona efa nampijaly avy erineny mbola eretako ihany lozako marina tena mahatsapa tena diso tanteraka kea ravatra amin'ny fitiavan-drino ny adalako miora averiko impiry amin-dry ary vao azo indray fa ndry mbola ambony amiko ary tsy atakaloko an'izao fatin-dehilahy rehetra izao no oviana marina veka izany misaotra betsaka feno audio manao ansetra mba saika hitady amin'ny mora azafady ataonao iny miora avelao izy trarosetra zany ny antso azy eny aryko fa nazana azy ary ao maso ihany so mangalatra samy tsy manan-karena izao ve tsika risetra dia tsy fampatoka oka izay reto mialatsiny aminao ary feno efa ohatran'izao foana izokona io fa mailomailo tsy amin'ny antony ao mandrosoa tsy misy tsiny retsy bonjour miora ifeno ianao rery ihany ny sisan'ny tenaiko mba hanavitra miora tena efa avery hevitra tsy mety misakafo mihitsy izy fa dia mitomany foana no andanin'ny androny tsy fantatro izay mahazo azy afaka mba havelanao iresaka vetivety ary ve izay rovavy izy tsisy olana mihitsy ka miora fa misy inona ki aza mihafahafa ki fa mba tantarao daholo iny feno vitany amiko fitatrany amiko manontolo misy nakankery ny fananako mba nikolokoloako sy nohatsaiko ary narovako fatratra tena tsy misy azoko miora nisy nangalatra netandry fa eo amin'ny otrina ny vidin'ilay izy afaka mbola miara-manangona netsika nolona n'izany feno sarivita loatra tsy favita mbola zavatra very feno fa fangalo lova tamin'ny ray aman-dreny ve le izy sa nyfahadiovako ry feno nyfahadiovako nisy namirafiry volana ory lanitra dry torany miora mifoaza wa miaya avy aloha ty hitondra rano mangatsika fa torany miora tsy le rano fananina izy seho aloha ny tongony fa izaha kotsika ny tanany andrekako miora mifoaza moe mba sokafo ny masondry miora aiza zany fananina teo aza mikofokofoka mafy aloha neny mitsanona ihany eo ampandrina dia misotro aloha an'ity rano ity feno so dia mbola misy asa miandry anao ny aminareo aloha afaka mandeha amin'izay ny ianao aloha manaraka indray nareo vao miresaka marina ke izany teniny azany ry feno raha-pitso miasa dia mitafitafy sika misaotra besaka tamin'ny fahatongavanao tsy misy tokony isoranao izany avany raha manao miora ilaza ny isorako tsy misalasala ny any satany trano naninona koa ara ny mahazo amin'ny miora mikikika amin'ity andro alina ity aleo hijerena ka andrekako fa atao amin'ny delira andraso fa azoko indray setra inona azafady aloha manelingelonanylahy ndao iaraka amiko fa marary mafy minditra be ao miora zany ve eny tamia tata sineny
tany aman-danitro finy ty mahazo ny anabaviko setra sao dia tokoa noentina any amin'ny hôpitaly lesy izy aleo aloha inona zay lazainy Tata, raha tazay ianao ny ambata tsy miravira ny zanakao. Sole tsy ho lasa dalatanteraka eto izy io fa andao entina any amin'ny dokotera ka. laminy lary zandry maninona zany akory izy mitovy amin'ny olona maninofy nge io e tangy izy miteny fotsiny Eny ariko Neny malala mahatra nge ahy simba no aviko manontolo fadiovako ny tandremako mavetsy anjavona tao anatin'ny 10 sekonda zatairina izy hoa avelao iteny foana izy mba ahafantarantsika ny olon-dratsy nanao an'izao tsy misy antony tokom-bola ivelomako tsoina eto an-tany voninahitro nefa nesorina tamiko inona tsomozany ny ako sira very asina tada sy meno alefa fanenareo mety azoko fahasambarana miora fa nanao inona ataony efitraniko nareo angatsy matory izany nanolo an'andre anaovako azy ahoana mihitsy moa ny anabaviko no ampahoriana fotsiny ohatran'izao e teneno miora teneno tandroko iaro ny vozona nge zay iaro ie efa tara loatra fa ambarahoana ihany le lehilahy tsy vanona fa tsy ataonay afabely zany tolotra nasetra ry ny ana itolotra ataoko mahalala ny anarako iny mpamadika raha pitsy dia raha-pitso any sika dia metraka fitarainy nanany komisaria mandehana amin'izay natra raha to fa mbola ifovo marena nge raha-pitso aka tsy atsy ambadika dia atoreto ambany amin'izay ndre tsy matsiaro irery loatra ka zao ny vokatry ny ajejona ary kala ratsy ty tsy mba ny ho avy ray manontolo fantatrotro miposiko raha fankalanao azy setra fa nahoana nefa ianao mety tsara velatsi rehefa eo anatrehan'ny ay ianao tao mba anjely kely ary miresaka amiko fa raha vao midivy kely izy dia mivovo ohatry ny elika romotra ianao maninona raha sy ho azy fa tsy tianao ahy zay ny hevitrao aleo ary fa olazaiko azy ny marina rehetra avy hatrany dia miomana hitady tonelina isitrihana tsy matahotra an'izany ahy sady aleoko sombo mofo mba hampiatanana to'izay trano fenoena misy fifandirana apohay koa izay apokanao fa vatolampyampanjizanao ny aty ay kosa ho tsaronao tsara ny valony zao vavabe anao zao tsy matahotra anao ary setra manana marina ka matoto ve mbola ato elahy andeha mihitsy io fa niandry anao tonga tsy tiako avela rery ato matsy miora tavandrimandry miora kely telo taona sahady eky izy ny lasa tena manao dingan-dava mihitsy ao fotoana izany eny akia fa zao misy vaovao lehibe ho tantarako andray kiry miora ahoana ke avy aloha akanetsy amin'itsy vody azo itsitsika eto samba vaovao inona moa zany ambarandre zany zany fahitako azy dia tena vaovao mafaliko avana mienatra amin'ny sofindry matsy indray indrisy ny vazivazy tako zao kisheria anambady anambady oay arabaina aky fa fahasoavan-dehibe zany za kosa aloha dia tsy maintsy anatrika mary azonareo any am-piangonana kalma neny indriny voaloha lisitra azo fanasany zany misy sakafo kely rano amin'ny fianakaviana mantsy le izy andefasana fanasana tsirairay ny isa-pianakaviana fa maravavoko andria dia indriny voaloha laharana azo tena misaotra ky fa tena tsy nampoiziko lehibe toy izany fitiavan-driana tsy izany ihany ne indriny ny safidiana ho vavolombelony mary azonay ahoana manaiky indri way ampitiavana kiny anekeko an'izany kanefa
le fofombadindrenony ka tsy mahalala akory dia ahoana ny nanekena hoe zany no tianao indri fantany amin'ny atsipiriany mombamomba-ndrika zany isan'andro dia tsy maintsy miresaka aminy mikasika andrisiny atsoram-poananandry andray kosaka ity filazandry azy raha tsy diso angamo tsy olona sairana ara-pivelomana mitoy antsika zadotoko moa le olo tiandry ka fomba hoana natanterahana azany sakafo zany ka ny olona ngaky ka mila ampitoloha raha tsy zany dia ataony resaka etserondry aza manafa efa milamina ny amin'izany ka kosa efa tsy le toko mahantra tsonony ihany amin'izao fa mba manahoana izay le zanak'indry ihany izay rotaona moa izao izy amin'izao eny ake rotaona maly izy raha mba hitandriny afetseny ihany dia ho gaga indry fa izy aloha indra efa azo rahana koa dia oa ndry hoe tsy mahatsapa fijaliana isaky ny mahita ny endriny amin'izy hoe zanak'ilay olona namotika ny fiainandry ka zanako aneky iny silaky ny haiko izany hoe misy nofoko mandravitra amin'ny vatany misy rako mikoriana ao anatiny asa marina tsy hita-pesipesefina aza ny ainako isako mijery azy ako tsy mbola nisy fotoana hoe nandinika azy ka na tsy ary fahalalana nahazo azy eny na dia indray maka azy akia tsara kosaka izany ampian'lava varona io ny tsy dia tokony ampiana ampy io ka merci fa hono efa mba milamina tsara ve ny etan'lay io to ilozany lamy taizany zanaky mira fotsiny mantsy atao trano aza matahotra ny amin'izany raha zoka efa hoerinandro mahery izay ny entako no nitsotsotra tao anaty valizy efa mainka mba hitsoka n'izany rivo malotina tanina rivo zany ny ahoana antitra teriko ihany fa hianatra no nandefasako an'lany tany lavitrany fa tsy samiso sanatria tsy tia hita hoe ho tonga ny faran'ny taona dia avy elahy miaraka amina sipabekidy be tsy misy tokony hampiasa sainanao ny amin'izany zoka no aviko ny volavolaiko any ka tsy hanoko tontolo mihitsy tsy moramora mantsy ny nazahoana n'ireny volabe natosako maimai-poana any amin'lahy reny ny enao aza mba zaharery ny etohana fa ny mioratra izay tsy vitany antoka hofatra ny sakafo fotsiny fa mbola ny etsoroka ny saram-pianarantsika roa lahy koa tena niaritra mangidy le tsy ny anabavintsika iny to amoramorainy lahy nely ty mianjady amiko amin'izao za mandray atanana ny mombamomba ny lahy manontolo ny fanomanana ny mary azy hoe tsy andaniny imiora sy ny zana ny etsy ankilany miange izany ny adidy mbola mavesatra lavitra noho ny any miora aza dia mora miakatra raha zoka fa ono tsy tokony fijanona amin'ny asany amin'izay ve miora mba haioto ny vokatra avy aminao indray sa tsy zany ny fanarahana hoe rehefa tafita ny ray amintsika dia mitsahatra amin'izay izy tsy za zoko indray ty nytonony lany tokony ataoko anabaviko miora noho izany fantatro tsara ny zavatra malifaliana azy ho valiny soana fafiny tamintsika tena lehibe le tsy ny fitiavan'ny lany aminata merci letsy fa mbola mamerina ny fialatsiny ihany amin'ny tsy hahafahako manatrika ny raharahanareo ataova milay moa ny fianarana mahasoa izay vao mahafinaritra fa na zany aza mba handefaso sarina video mba efa liana ty hafantatra ny zato andrimbavolanitra anazy mifondra soko zato mantsy ny tenako tsy maintsy andefasa ny lahy any vola ve ny tsy misy arabainareo navita somy mariazy maharetatra amin'ny farany dia mitera fitovavy dia misaotra ihany koa tamin'ny lainga sy ny fitapitaka rehetra ry feny soa sitra efa tsy mahagaga atsony aleo aloha iantso ny zandriko efa mba tia amin'ny vaovao lery ihany izay aza dia manao izy tena ki raha azo atao fa fotoana mamoany eny ianao dia tsy tiako isy rahona analika feny soa hatramin'izay ve ki dia fitandrinina nafina tamiko ny fiarahanareo sitra
tena tsy naposiko hoe nisy lainga be toy izao tao ambadika ny finamana tsy tena miala tsiny afa hody aloha isaintsaina n'izao tranga fahafy izao fa tena inona moa no tena olana-ndre amin'ny fiarahanay indri ve no manana fahavalo azy dia zavy no nasorona ny fitiavako sanatria zany tokoa ny vavandriaka ehitriny ay tsy misy lanjany na dia iray grama azy ireny teny taloha ireny hoe ravaviko indre amboniny toko indre masiko hoe na ny tenako azy mbola ambany vity mihoatra ndry tena dala nyeny sy nametraka ny fitokisako tamindrehatra izay adala amin'izao fotoana izao lazaiko mazava tsara fa na ny preta-po aza tsy mifampatoky ary mifakahala ka maika ve olona tsy misy raha iraisana toantsika tena niova marina ndre tsy ilay fianosonamako sainy tokoa dre fa misy ina ny taonketrona sady ny endrika ny malalako tsy izany fa tsy telo ny vavoniny anabavinao ny fiarahantsika dia nivazafazainy teo lazainy fampivaroteny ony ahe mpangalabadin'olona miora mela aingana tato amin'ny tevitra anyity sady tsy misy toerana ho an'olona tsy misy fotony tahaka anao ato be felonana mala avamanana andeha koa ny fahazamanay fa na zany aza dia tsy maintsy teny ihany fensoa hijaly indri raha mbola io vadindri fa dia mbola tsy tafalatsaka lalina dia sara ho aingana fitiavana ny tenenako an'izany indrindra ny ampyjaly manomboka izao dia adinoy ny mampinamana anareo senisoa vadiko izy hatreto noho izany dia patronina izy enonao zany eno izany ndry azon-damosiko andao andeha antsika anaka va tsy misy toerana ho antsika mianaka fa tamintsika etsia mba manahoana ry izay miora sy ny zanany any za mino fa miadana be ireny raha ny fitiavany setra sy fensoa azy ireo zany ka aleo aloha hiantsondry zareo allo saloy zany vaovao mila volagna aiza kosa manana anareo dia mba miantso sady ny fanatsafana ve lesy tsy vita dia efa zansahady no asesika lahy fa aizy nareo zany to mitabataba be temoron-dranomasina lesy mba mitondra ny vady malalako mitsangatsangana dia ahoana tokoa ny tsiron'ny tokantrano vao ao aloha milamina tsy maintsy ataory zany zay ampilamazy sady voaherinandro montsy zay no nyray trano mbola mamy be ny fiarahana miandry ny anjaran'ny lahy zay zao mbola lavitra ezaka izany raha setra fa miaraka aminareo any nga miora tia enon'ny feony amantsy andrasy fa omeko an'lahy izy allo mia ve zany dia ahoana zoko vavy vavao andry ela be zay otry to mitomany tsy miova mihitsy ndry ity ka mbola be ranomasy foana ny fahenoko ny feonao ela tsy renina namontsy ana ny foko za koa aza mba malahelo anareo mianakako fa roviny ala vao tonga manganay amin'ny grande vacance afaka roa volana ary manahoana ny zanakindry ao aloha maroforofo izy tsy velany aretina iaina mihitsy efa taolana ny folotra sisa ka nahoana raha ampitedavana dokotera manoka ny setra itsabo azy efa nanao zay ho afa mihitsy izy ato ka mba fantatra aloha moa fa miafady anay ny tena tedavana setra aza tao ampikorotana ny sain'lahy zany afa toy amin'ny fianarana trano ny eritreritra aza atao ambany zavatra ny fahasalaman'ny zazakelyntsika voaray mitomany lesy ny zanako fa avelako aloha lahy io setra mba hividian'ny finday le tsy miora ry setra fa lasa miandry any lahy foana zay vao afaka mifampiresaka ka zany lesy tsy manam-potoana ampianarana azy ny fomba fampiasana telefoniny batatra lahy ihany moa izy iny fa na dia miketika anytony aza tsy hainy ka sy vatorony fensoa letsy izy mbola io teo letsy zany zay fa mazy teo ela aloha sur courage zoko be miora
miora ahoana izay tompoko efa ho adiny ray veranga za mitatatata miantso andry dia zao ndry vao mamaly sa inona mihitsy ny verandriana azafady madama fa mbola nampandro anjanako dia tsy eniko ny antsonao inona tsara rikala kely ty tsy efa niteny tamindry moa za fa ny zanako ny tokony hampandrondry voalohany ato ka izy ny lahara-pahamena satria ny vola indray no nivelomanareo mianaka madama nafanafana koa ange ny zanako to e dia izay no natonga tsy rarahako ary tsy misy idirako izany ry miora zay baiko ihany no mila tanterahana zany maîtresse de maison lehilahy ry a madama manome toka fa tsy anindrotsony sao dia mihevitry indry fa hoe ho voafitako io ranomasom-boa indry io za sanatria tsy rea izao noho izy tsy mihinan-kanynareo mianaka nyo alina izay ny sazinareo amin'izay mileletsika tsara ao an-tsaindry fa za rehefa miteny dia mila arahana ara-baky teny madama tsy mampaninona ny raha izany andro fotsy fa ny zanako e ny zanako kely aza-pahoriana noho ny tsy nety nataoko mba milela-paladianao re madama na dia ho lelafinao aza ny faladiana menakafo dia tsy hampiova ny hevitry sy noviana noviany ary tandremy sao mitetitetiky ny anafin-tsakafo ao tapahako io tanan'io ratratrako dia efa mampilaza zay okizay okizay sao dia homeko temaina eo ary eto any amin'izay ty zazakely ty fa mikikika marikoriko sady tsy misy akako aina koa ody malala ny foko otry fa maninona atao ny efitranotsika koa ty mpanampy ty nakanjanantsika mpandrony izy ka fa mbola miandry in'io foana koa ny ore amindesy a madama miankatra ty fiainany ty anaka ka finsozany ty aviko sy nylalaiko fahiny izy ilay tsy manandohoana tamorana tamin'ny sarotra akehitriny nefa fanalikana no any sisa mba azoko any aminy voninkazo keliko ahoana izay mpanjaka ny foko avy eto an-jaridaina mba mitsotsotra miaraka amiko sady mamaka-rivotra ihany koa e ho avy ary ry dado seria rehefa nandinika lalina dia tapaka ny hevitro fa anokatra compte bancaire ho an'ny Karolina kely zanatsika mba ho fitsinjovana ny hoavina sa tsy mimoka hevitra amiko alahy hevitra mety izany ka sady ny zandry nefa ho avy atsy ho atsy za indrindra mantsy ary aiza ho aiza zao ny fifandraisanareo sy miora efa tsy sarotra bakio nitsony izy sy mahakofoka mihitsy izy ato ka vao mitady bilisatra kely dia ataoko amin'ny fanaovana azy tsy homeko hanina tranony zanany raha mba hitanao ny vatanjanany ihany efa skelety vivant zay ane ny tiavako any laty za zao ny hevitra hoe babo ny langolango sy ny ranomaso ny tatondray alahy dia nylefitra sanatria za tsy manindra fo amin'ny mpamon'olona izany ny ray sy ny reninao ve no nompozin'ny tsy nanana ny asa dia ahoana no andefitra azoko amin'izay ny antony mahatonga avy ny solasany ovabe tamiko tato ato ahay ny fokisany setra lainga tsara lahatra mbola aiza no anaovako an'ireo ataoko leo miaina eto tany amin'izay tsapany tsara ny adalàna nataony ray arovo ny zanako izy mba any andrenkinako azavika ilay kiasikasa miteditra ato ny finsoa fa indry kosa aloha tena mahay minareo filma mihitsy marina fa hoana ka tamintsika mbola tsy mpivady dia vitandry tsy nisy tonika ny modina ampiseho fitiavana ny kialaratsy iny eny fa na dia efa fantatry ndry aza ny zavany sio ka reny serino atao hoe sinema marina kosa aloha zany angamba dia vaky raha mihitsy ny fony tamin'ny fotoana nahafantarany voalohany fa fiatsaram-belatsy ny finamananareo tamin'ny taloha reny mafy ane izany ivadihan'ny sakaiza-tiany sy ny natokisany izany avy amin'ny fanoarana hoe nokakeriny ambokely tiana sery miora-pamon'olo le
fifaliana fifankeran'ny eny a mahaviasaotra loatra kinsika etsika mianaka tamin'ity tafandalovany ty a ndrimo mbola saza dia efa eta fahazo karaza-pahoriana rehetra sao fa dia toy inona loatra reny arabe amin'ny fahotana vitako ny tehatra ny zanako ny tsy mianatsy miavo ny voakapoka miora iny ty mampitomany ianao inona monina fitomany aho io hatramin'ny natongavako zao ndry a tsy mbola hitako ny tsiky mihitsy tsy toy ny taloha ndry fa inona ny olana e ty aretony zanako ty le tsy mampivadika ny lohako tsy ireo ane ty takola ny raha tsy tolana mitrakitraky sisy ny ratsa ny malaza ohatry ny lamba lositra ny masiny mialalina andreo manalina manaso ty miora ambony foana moralina fa aza manary toko izany isetra koa efa mitototo mitady mpitsabo hafa ho an'ny fifaliana fa hoe tsy dia mahay ilay mitsabo azy amin'izao hatramin'izay nefinao teto izay efa mba nahita salovatavana dokotera tato ve ianao renga ny setra daholo izany otry fa inona koa no nazonao tampotampoka teo e to lasa tezitra be ary mandainga ahoana koa setraka ka ny fitosany setra lainga tsara lahatra tany alahy dia mino anjamany fotsiny tsisy zavatra mahazava amiko anie ny tiana olazaina ary miora e tsy misy an'sampitsabo ny karakara ny fifa zany ao ry ny anganony firomon'ny setra samy mba hanafiainany aminao ny toejava-misy tsy tia izy iny fa avalony andraisany ato so dia efa maharary saina koa raha no mampirediredy andro toy izao e za zao mihitsy ny niaraka tamin'ny setra tany amin'ny klinika omalina ny tany dokotera afaka makaty an-trano sarytavany daholo izany ry ny mino ahy ianao miora nahoana ianao manendrikendrika azy toy izany mba mieritrereta kely ihany alohan'ny tenenana ary miora tsy mino ianao raha tena hoe fahavalony nandraisany andry tsy ho nandamy vola amin'ny famelomana anareo mianakato isan'andro izany mihitsy izy tady dio tsara izay mielanika aleo za dia efa mandreraka be koa no miresaka aminao tsy endrikendrika ny azo tsy tia setra tsy tia izy miora efa tonga izao ny dia tsy ilaina mitopitopoko tsony ny ry rehefa tsona ataovy hoe ohatra ny mpirahavavy indray tsika kely madama bonjour Fenso bonjour ny natory tsara ve tamin'ny alina tsy dia nahita torofila fa nitafian'ny aretina andondradritra ny alina manontolo ka nanina raha mba namohanay ny karakarana fanafody zany koa ve no anakorytanako ny torimasonareo e izay zany mihitsy ka rehefa misy mahazony anankiray ato an-trano dia miara-misahirana isetra izao tsy nahita toroko ny antso azy mantsy ilay olona andray an-tanana ny fitsaboana ny fifa tamin'ny alina ny laza fa hoe mila alaina any an-trano izy androany maraina dia efa lasa izy vo nangiran-dratsy izy dia efa nanainga maminy ainaka tsy azo atao kilalao e zany mihitsy sady izy koa matsiaro hoe manana didy lehibe amin'ny miora sy ny zanany satria raha tsy teo miora tsy toy izao velively ny fiainany marina mihitsy aloha izany dia tena tsy menatra kory finy mandraraka langeto masoko tsara velatsitsy vanina andao isakafo amin'izay ary miora nga tsy inona ka miora ve ie aza tao magaga raha izy isan'andro dia izao foana tsy misakafo manoatra koa no ny andro karemina anazy reraka aoka izany izay mivady mitady vahaolana mba hampahazotomana azy aza misahirana amin'ny tsony rery Fensoa efa olon-dehibe izy ka malala an'izay tokony ataony avy aloha izy anao izay tiany izay indrindra manko ary aza misy misahirana amiko fa safidiko ny ahy misaotra anao be dehibe Fensoa tamin'izay rehetra nataona tamiko sy tamin'ny zanako tsy ho atonoko mandrakizay ireny hoadray finona koa ary ny mahazo an'nykala-pamsy io izany ray hono ny isorany ary ny zanako ao ka hikarolona sy alatsy sakafo efa avy ny sakafo ireo ka fa hoento miorany amin'ny efitrany ilay nilalao amin'ny zanany
Labera ro azafady dia brosety 20 dia ahoana zany ka manatsara ihany ve lany Tananarivo any miezaka ny fitamana letsy dia davana mahazaka maniraka sa ahoana marina zany ka inona ho ny zato resaka tiany latao amiko aloha zao nizy razoika nenapavitsika no tiako asiana teny kely eto i miora ve angamo manana nabavy afakoatra ny miora angamo tsika roa laka ka alefa sao zay tiany laola zay ny tsy azoko letsy fa tatoato zay izy lasa miova be ary tena loza dia nisy fihezanteny anankiray tena nanoana mihitsy navokany hoe ahoana ty hoe tsy tiany laona izy fa toy ny fahavalo mitondrany lazy ao an-trano tsy mananjoky any lakohony izy gaga be hoe ahoana izy ny sanyteny zavatra toy izany nefa fatany tsara fa raha ray no mikirina atao anatintsika marina aloha ny voalazany tsy zokiny ary tsy arinabavitsika isy lakoho izy setra fa efa lehibe lahy zao ka tsy misy antony tokony hanafenako any lany marina intsony fa marina iny ny zato lazainy lahy mampatahotra aza ny fomba firesakela azy zany no tsara fotsiny fa zava-dehibe ny ambarako any lahy ka eto ary ny teny lahy aloha zao lesy fony fahavelony dada sy neny dia mpanampy tato amintsika ny reniny miora vovary tena gaigy vavy be io reniny io ka zay lehilahy rehetra mifanehitra aminy sary zareny joro avokoa be ivoaka ary izy nday andro ary rehefa nanontaniany eny dia nilazainy fa hidada ony le tiany ray mijanany marina ve ty zany tezitra be dada noho izy voaendrikendrika tamin'ny zavatra tsy nataony akory avy hatrany dia niroahany tsy nisy atakandro ilay raha matoa manahoana ianao madamy Fenso lasa mpanakarena dia tsy te halalana intsony raha tsy te halalanao tsy ho napiditra anao tato an-tranoko mihitsy io indrindra ilay mora tezitra tolotra anga izy tsy nigadra ary mba inona ny ataony atiako aleo hoe noho ny atao mbaravarana ny resany inona ny tady avinao ry tolotra tsy efa ampy ve reny namonjenanao tsy hidoboka tany am-ponjy reny mona tsara hoe verimaina zany ny fitoriana petraka isiny dia vita nsitra zany nanavitra ny tsy matotody io kalma maman andrasa aloha mibandy mba nahandrana hipetraka amin'itony seza mihevitrevitra itony tsy isan'andro manko ny olona toanay mba mahita andreniko feno mba miranom-boankazo kely aloha fa mainy ny hetahitana izany tendako izany tolotra sory amiko aloha zay ilainao fa ny asa miandry ahy mbola betsaka moramora madamy setra zany ka mahafantatra sekre ratsy momba anareo fa tsy efa nomena vola matapitsisany maro ve ianao takalo ny fanginanao mbola nanako vola be ny vadinao raha matoa akan'izay no nakanesako aty fa mba sekre inona loatra ary zany dia miseho mpanjaka be rety izy feno amin'izany mivalo arika sady mangovotra tolotra aleo angamba amin'ny herinandro ambony ianao miverina fa mbola lasa ny Tananarivo ny karakara taratasy momba ny orinasanay izy tsy aleto raha tsy azoko ny karamako sa amenao kely aloha ohatrin'ny zany kelinao zany 20,000 fotsiny inony 4,000 zany ohatray fa nareo mpanefoefo tony ka tsy mahafantatra fa tsy malaza tsony zany franc zany efa ariary daholo any izao ny vola izany midika hoe 20,000 ariary ny tadiaviko iny ary ny roa alina dia mahazo mandeha amin'izay ianao iry ny varavarana sao tsy hita tsony ka nahoana zany miorana mbola fahavelon'izy mivady dia tato amintsika foana no mipetraka ka ny tsy fantatra lahy aloha dia izao ay kely ety indeny tany ambadimbadika tany nanofa trano petrahany reny miora nanao fanarahana izy roa vavy fa rehefa tonga somatsara ny zazakely dia horaisiny neny an-tanana ny fanabeazana azy dia ahoana kosa nefa ranony mama miora ka maty teo am-piterahana izy tateo oriana rehefa arisainy miora dia
tantaraineny azy tamin'ny Tsipria ny fiainany manontolo. Mbola mpanankarena betsika tamin'izany fotoana izany ka indray andro tratany fakam-panaraka alakely. Fa tratra fakam-panahoana ka? Anjeretra ny fananantsika izy. Ny aliny 20 Jolay 2024 io no nanam-poisinany iray aman-drenitsika. Ny andro tso ihany moa dia maty zadrano zareo. Ary tena tsy nahaposiko koa zany ay ve ka mpamon'olona tsy valahary ty olona nametrahako ny fitikosako tsy mahataotody olona nanao soa taminy sy nikarakara azy fe dia zany nataony mba ho fisaorany azy mba hampio labera azafady sy zany any any ty mbola misy inona koa roa andro tao aorianan'izay dia tratrako nagaraka fanafody tao amin'ny sakafontsika ihany koa izy. Setra tena ninona raha nitoriana tany amin'ny polisy ka tsy nisy pirofo sika dia tsy afa nanoatra arandroana ka zao ane nandritra ny fandevenana dia noararaotony mpangalatra anao robaina ny fananantsika tsy misy niangana na dia sotro ray kely aza teo nanomboka ny fahoriana. Zany ve tsy miora ihany naniraka Jolay nietrehitra n'izany any fa ianao kely inge ty resaka ny fanaovanay roa tamin'izany. Tena samy inina aminao ary setra fa tsy izany no tompony antoka amin'io fanafiana io amin'ny fomba ahoana moa no inoko ny teninao nanapitra ny ain'olona aza vitanao ka maika fa hangalatra. Tena ny marina ny lazaiko aminao ry setra lazao azy tianao rehetra fa ho tanterahako manapotofoko izany teniko izany. Zao ary manomboka an'io dia ianao no amely lasy ny zandroko hiantoka ny fianaranay sy ny sisa. Setra hay zany ahita asa amin'ity sepe sady zaho koa tsy zatra miasa mafy raha tsy te higiady ary ihany na dia nikofo maty. Eny misaotra anao asitra tsy nitory ana dia tsy miafina aminao asa fa izany nanapitra ny andreo nahitanao masotro. Izy dia tena ny haiko mihitsy hoe izy ny namono se raha olombelona miora ny eritreretiko olona tsisy petiny ahaka ohatry ny voara jerena atao mandina fa raha verahany vitsika daholo ny ao anatiny alika fisainana. Fa maniny ala ny tezitra be ohatran'izao tsy ilaina mikasika akory vehivavy tsisy fotony mpamosavy malemy miala tato aminay ampy izay fandeferany zoko taminao ohatr'izay tsy azoko ny tianao ambasany azavao tsy mila fanazavany zany tadio fotsiny izay raha tsy vitanao tany aloha tany dia ho azonao ny anton'izao fetsiko izao raha jerenanao ry miora tolokendry tatelo fiandriandry kanjo radiniana fa hanambonimbary fiandry alika azoko an-tsaina ka voafahandalitra tany ho andray ianao tsy mba manadiady tsara very ny avo mba manao zavatra sy mandray fanapa-kevitra ohatran'izany dia mihainy fian-dakolosy tokana fotsiny dia mbola sa mamaly ihany venao ry miora mahalala menatra fihefaren'ny mpianakaviana ny tenanao sady mba sasao amin'izay koa nla mba maloto sa dia oentina ny ambany rango lazo ho toetra rato izao inona ninona zavatra mitantarainy setranao tany dia tsaro fa tsy olon-dratsy ary mbola tsy nanisy ratsy olona na dia indray maka azy ary toma zato izy hatramin'izay ry zakako foana ny fahoriana ny anjady tamiko na dia nangidy tsy laitra aza satria mbola nisy anao nyty asy sy mananentsika sainga kehitriny ianao mihitsy ty mitsangako fahavaliko tsy tantoko izany ka aleoko misitaka na dia fantatro aza fa tsy olomeloko zaza naovana raha masom-pamosavy afy setra olo ny fo manaiko voarebirebinao amin'io ahorono ny volokitsainareo mianaka dia miela tato tsy misy toerana na dia kely ho anareo tsony azy ato fa tsy haino nikialan'iro ty koa ve ny tenyjandroko izany ampy izay nandeferanay taminao manorena finanana vaovao any amin'ny tsy manan-kely hofanany andeha tokoa izay saingy izao ny tadiory setra fa marina tsy mba maty ary tsy misy marina izay tsisy eo hanenenanao mafy saoramasoko izao andray androany fa afaka honao mba azaka anao ny anjara azy fijalianao
Hitan'lahy am'izorony za indray le tia no ampirorony asa amonjy dada rabe angaza ato izy amelezana Boandro satsy izay mianaka ny renireny tsy manan-kelovana tsony. Trisarisenana. Ohatra fa toy ny zaza mitomany be ato amin'ity tranondravo ity. Aleo aloha tsika lonona. Carole, finona ny ataonao aty? Tolotra, fa ataonao inona aty Carole sa tadiavinao olana ohatry nanaovanao Saza tsy manatsina nge io Tsaratsara aminao no miala ry miora. Mialahy ianao dia ny mbola samy tsy misy maratsy. Na dia isy raha mandrika izay tolotra dia tsy ala. Sanatriana ny elan'ny zanako ny afaka ho virafirain'ny ambody toanao Carole, ny zanako marina io setra. Tia ny ho anabavina tsy vanina ho afenina tatiana izy io aitsokely ny teny lary tolotra tsy manana anabavy an'io zany zay dia mbola ianao ihany very miory fa tsy ampy anao ve nefa namiteanao ny fiainana menakavy sa inona koa mbola tadiavinao? Siriny tsy misy marina na dia kely samy voalazan'ny tolotra teo zany. Dia sahanao ve ny nampijaly amin'io zazakely tsy naninona anao io tsy vitan'izany ihany fa mbola nangatanao vola be ny ray aman-dreniny. Valifaty orony tsy nanaka tokony izy rehefa niala tao amintsika dia izao no mba ny fomba hitany azony vola ohatran'ny lahy lorotolotra fa raha tsy teo elahy angamba asa izay nahazo ny zanako. Etsopy tandro filaminana io setra. Aleo izaka ny vokatry ny nataony amin'izay fa tsy mahay miaina mihitsy. Nya fonare mba jereo ty sombinaiko marary ty miaika any angaha ianao fa mpanao ratsy. Raha tena tiany zanakao marina ianao ry miora mety tsy ho nahavita an'izao zavatozy izao saingy tara loatra Nya nangera-pitsy any ary zareo be loatra ny zavatra ny famaofato ato izay ka mila mba maka-rivotra kely aloha tsy misy olana zany ka izay safidiny lahy ihany io satroko moa no hitoetra fa tsy aza mbola mandefa mbola tena milanao zay inona ny lahtsika azy eo avelao izy andeha noho ny fianarana aza dia masika moro malala lozany reto fa avy any amin'ny dokotera an'io le nilaza izy fa marary dia maninona zavatra mpahazony olombelona ihany re zany tsy fantatrao ange dia izao voan'ny insuffisance rénale izany midika fa mila ray anankiray anaovana greffage dia mbola tsy azoko ihany aloha hatreto hoe inona ny mahalozabe an'izany ny vola veny tsy misy sa ny dokotera hitsabo anao ny tsy ampy mba eno aloha ny tena olana dia tsy misy olona manana raha incompatible amin'ny ahy eto Madagasikara raha araka ny voalazan'ny mpitsabo dia ny ray aman-dreniko. Izy ireo moa efa maty daholo talaka le ohatry ny sokona nanany bato ary reto aza mikorotana be toy izany aloha any andafiny ndrika any ve dia tsisy afaka monjy anao asary ny ho faty angamba manahoana ry izao reka manko hoe narary dia mba tonga amangy sa hitady vola indray efa mifandamina tamin'ny vadinao raha izany resaka vola izany ny antony aviketo dia mba anehoako fa mba mananamana azy anteherana ihany indrindra fa amin'izao fotoatsarotra tiavindry izaoko sady ndriangely ho atiako tolotra rehefa tsy zakatsony ny sigara dia ajanony fa efa mitady ho lasa dala ianao io ny teniteny foana raha eny ny vadiko izany teninao izany angamba dia ny fatinao sisa no raisy ny havanao eto isetra ve amin'izao oreteny anatsika izao izy dia eo ampototry ny ordinateur
mifofotra miasa eny fa na dia fantany azy indri hoe miady miafa amin'ny aretina dia tsy atakalo ny asany sy ny volany mihitsy. lainga izany ty asa etra tsy maintsy miasa izy amelomany anay. hoy ianao raha tena tiandry izy a dia amin'izao fotoana izao indrindra ny tokony ho eto anilandry mba fantatry indri moa ny teny tao anaty baiboly amin'ny fahoriana no ahalalana ny tena sakaisa. raha hitory-teny ny alehanao aty a dia malalaka ny varavarana fa tsy tehenonao a. hatramin'ny dirandry hopitaly a mba impiry izy mitsidika andry impiry izy mba manontany ny fivoaran'ny fahasalamandry valio a feno feno avitra tsika ay ato hitolotra aka efa andeha mihitsy azy ao zay fa velominareo e ye ka hoana ino ny zato nahafalianao. ny valy mivavaka nataotsika nisy olona tonga atao amin'ny dokotera manana ray mitovy amin'ny anao izy ary vonina ny anome zany aminjenanao raha pistolakandro ny fandidiana ny tanterahana. mirakla be kosa zany a misaotra ny ray ao ambony za dia efa tsy nanantena n'izany tsony efa very fanambola velona valala voatango ve elahy koa zany mbola mahita fotoana isangina ihany ka andriany mba mila mitsika koa fa tsy dia hitanondro davy eo foany zany aloha eo ihany fa mba iza loatra moa ny zany samaritana tsara fananan'olo tena hanampy azany dia tsy fantatro ka tsy nanaiky ilaza momba azy ny mpitsabo ny resaka tamiko ny important aloha izao dia ny fahasotrananao miora fa tokakabe ianao ny efitra nga ianao eny ampigatrana fa tsy androany ve ny valiny fitsarana androany ka fa zao hitanao izao fantatry ny ndray fa tsy meloka dia tsy navelana nitsaka izany tranomaizana izany ianao izao natahoraka isolony toerako any allo ahoana setra fa inona litiny raha tsy nataoko tamin'ny lany nyvadian'lahy ohatran'izao fa misy inony tsy azoko mihitsy nitantarainy karolona teo anatrehan'ny mpitsara ny zava-misy rehetra elany nakakeriny azy tamin'ile ndray andro iny fa tsy miora velively nambarany tao koa ny nampijaliany lahy azy sy ny namijeny miora azy dia mino an'iny zazakely tsy mahay ninnininy ve lahy mety ny fahana miora lainga tany koa nga mazanaka elako ny mpitsara aloha dia mino tanteraka an'izay niteneniny azo ny latsara angamba ny dikan'izay tsy misy anaiky mora ny doboka zany kosa eo raha zoky tsy maintsy ataon'ny lahy zay tsy ampidoboka mitenena ary tolotra rehefa lasa dala zanako izao ve ny nanamparany lahy ny mahabiby an'lahy dia ahoana moa na omonjeko an'lahy samy biby tsika ry setra ampafiriny nanolana lahy mioro zany raha tsy hanampy ahy lahy dia every fa hiara izotry sika ho any amponja tolotra fa nanolana ahoana koa setra izany no izy zany nanitsakitsaka ny fahadiovandry fa isetra raha tiana ho fantatra ny andinindininy dia anytanio izy setra mandehana matory amin'izay ny am'raika amby folo alana izy izao sady efa hatrany maraina koa ianao ny teto akaikiko teto maka ena sao dia araro koa ianao ary raha misy ilainao dia atsoy ahy bonify ny soa latsaka ny portefeuille ianao fa mba aiza ry setra amin'izao oro izao isan'andro dia tsy montra tsy fahalimbe fa inona loatra ny nataoko azy ny tsy miraraha tsony ahy izy sady tsy vitan'izany fa mbola mamy be koa zay ho afapora rosifeso efa sasakalina vo andeha atory setra tovy zay telona atao aminy olona tsy salamana io vadinao io mila karakaraina izy elahy nefa tsy mandray ny andraikitra lahy dia voatery any tsy maintsy manampy azy mekara amin'izay koa lahy matory fa efa mamy be raha ora koa efa nisy fahavoazana kory setraka potry tao
mbola ato anaty poketrako ty fandraisam-peo keliko ty. Aleo aloha inona izay ato anatiny sady zaho koa izany tsy mbola te hatorika. Mba tantara ho amin'izay hoe raha setra ny tena antony nanosika ny lahan'olana amin'ny ora fa mba tiako fantatra. Fa hoane, tsy hitako izay idiran'ny lahy amin'izany ange. Misy idirako mihitsy ka, satria zaho koa nge voaroroy amin'ilay izy. Manongilana ary sofina fa ho voasako amin'ny lahy amin'ny Tsipriany mihitsy. Zanaka rapainay tamin'ny mpanampinay ilay tia miora. Tamin'izany andro izany mbola tsy nanana sipa dia mba nikeotenkiala miora. Satria hoe zanaky mama kely tsy anabavy e. Kanjo nitateriny tany amin'ny papa sy mama ilay resaka. Voasazy tsy nahazo ny sakafo nandritra ny 2 andro aho tamin'izany. Dia ahoana ka? Tezitrako. Nanomboka teo dia lasa tian'izy mivady mihoatra ary miora. Nataon'izy ireo daholo izay rehetra nangatahany. Noho ny farany dia tsy voafehako intsony ilay tiany adizerako dia nitsatotsatoan'ny lahatry sy nisy atra tao am-pandriana izy mivady. Efa kobolaka iny tantarako. Andrekako lozy ty marina mafy. Sady ny fangaro tao koa izany ny faniriany lahy hianoka samy rery tamin'ny fananam-be ny ray lahy. Izany mihitsy. Saingy herim-po verimaina ny ahy satria fotoana vitsy tahorinany nanitrehana ny fatin-drapainina sy rabovy dia nisy nandroba ny tanàna. Iny e, izany efa fantatro. Fa ny mbola mistery amiko dia ny antony mbola nitehirizan'ny lahy miora taorian'izay zava-nitranga rehetra izay. Ka nilaiko omelona anay ro lahy izy ko. Zaho tamin'ireny fotoana ireny mbola te hianatra kanefa nahariaratra tsy nanananay intsony. Ny trano sy ny tany namidy nandoavana ny rosan-drapainina. Dia nanaiky mora fotsiny izao izany izy. Tamin'ny voalohany izy aloha nandabe fa rehefa nondrahonako izy hoe hovonoiko ny arzandriny dia nilefitra ihany. Fangady tiany ny ahy iny. Tena tiany mihoatra ny tenany mihitsy ilay ty. Ho ahy e. Raha ataoko izany ny katsy dia tena mafy ny nentin'ny miora noho ny nafitsika lahy. Izany le tsy ny mahazo rehefa mampifilany bandy ah. Dia mba ahoana re no ataon'ny ara henony izany? Tsy afaka hanao ninonina izy raha tolotra. Izany eny mamelona an'iny e. Ary ny zanaka ialany amin'ny ora mba ahoana ka? Zaza tsy avy volan'iny atao hinona koa. Sady asy izay raha mbola velona. Lanitro lozy ty. Ay tena fohy be laingy ty rahalahiko. Sady olon-dratsy tsy misy ilana azy. Tsy naposiko. Tsy izy tandroka marina ny ratsy a. Raha pitso ihany dia ateriko any amin'ny manam-pahefana ty fandraisam-peo ty. Bonjour Fianso, nanahoana izay fahasalamanao? Efa mba matanjatanjaka aloha zahay. Fa ho aiza vao marainy ty ianao? Andeha vitan'ireto ampimpanafodinao reto aho ka, fa ahoana? Za koa hiaraka aminao fa andraso isolaka anjo vetivety ah. Sady mba haka-rivotra kely koa. Efa manomboka tsy masaraka ny ahy mihitsy ianao tery feno a. Ka izy no mahakarakarako. Ianao tsy misy antenaina? Ay kosa. Tonga dia ataovy ny mariazy ho aingany e. Kalme lahatra zoka. Aza makalagy. Allô? Dokotera? Ahoana izay azafady? Ho avy sao dia izao dokotera? Fa misy iny? Tao tsy midratsy vetivety teo ianao? Marary mafy any amin'ny hopitalo no ilay raha matona ny meray anao e. Dia mitady antsika izy izao. Ny zanany koa vao nodimandry anikeo maraina. Fa mba iza loatra ary izany olona izany? Tena aucune idée e. Antsika mahita azy fa andao aingana. Manahoana tompoko? Za le olona nifonjenao le nomenao rein. Nilaza ny dokotera hoe mitady ahy ianao. Fianso. Ohatry miora. Tena diso angamba ny salina nidirako ka. Ia. Sy ianao tena. Nia, avy ianao ty.
fa iny ty makorakoraka anao ty ry Fiansoa aty amin'ny hôpitaly anie tsika so adinonao hoe avy ianao aty aika ala-mpamosavy io no ato tsy azoko sa hoe ianao maty fifaliana maty le tokany aiko firy Miora mahireza zokoko zany zay angamba ny lahatra teo fatakazo koa tsy misy atenaiko tsony eto amin'ity fiainana ty tsy misy olona mba ty azy tsony etorony aza miteny an'izany moa e zany ety ianao ro Miora masina ve angaila tsy tesitronko aza miteny betsaka aloha zoky e so de reraka eo indray ianao finony ty mahazo anao ry ny olona tsy vanina namotika ny fiainanareo mianakavy io ve dia ho fininao zokoko Miora ry Fiansoa ary lazaiko aminao fa tsy olon-dratsy izy tsy izy ny namotika ny fiainanay fa ny vady andefo mandronao isehatra ny tena tsy vanina sady mpamon'olona azony tamin'ny fanafodiny koa ngaelahy esory ihany io oksygène mitazona ny ainy io avy aloha izy anaraka ny zanany any amin'ny varotsy ny fody ihany fa zay ny mendrika azy Fiansoa mba manginy ianao azafady raha mety Miora mifona aminao tamin'ny teny tsy voahevitra rehetra nafafiko taminao mamela rery Miora zoko malala koa samandoarika akory lahy tsy manana lahelona tekiny amin'lahy toy izany kondriry Fiansoa mamelandry koa zanga nangata-pamelana tamin'ny tononkio so mihevitra ary ndry fa ifona sanatria fahavalombadiko indry dia fahavalo kokoa feno zavako anindry midelira ngaza ato izy be loatra ve ny dozin'ny fanafodiny meny dokotera so felahako ny tamaina io nao ry Fiansoa aza ataonao an'izany izy antatry setra somatsara fa nireny ihany niraitsika roa vavy talohan'ny mariazinareo ny nahafantarana amin'izany saingy tsy hoy indry dia naleo ny nanamboatra kopiosika ho andry Miora reraka fotsiny eo indry miezaka ny ampisaraka amin'ny vadiko fa tiako iny ary tsy alany mihitsy na iny kidona na iny kiatra mazona ny lazaiko andry Fiansoa tsy misy tombontsoako azoko na saraka nareo natsy alevonge azafady eo atota taratasy eo ambony latabatra io dia vakio ay Rabehaolo Ferdinand anaran'ny dadamarina ny ato anatin'ny kopia nareo efa elabe zany ry ny lalàna fa mpirahavavy nareo vovetivety ka talohan'ny alako to aminareo nahitako an'ireo taratasy be dia be ireo latsaka tao an-dalatsara zay ry Fiansoa mpiavana zany tsika andrekakio tena marina hoe lozy zany afa-baraka nanambady anata raha vavy koa amin'izany mpandatsatra oka izay ty vavanao ty ry Fiansoa sola nenenanao eo efa impila ny laza fa tsy mpahamon'olona Miora ka voay ary mipirofo aza maika fa efa ho avy tsy hoe sady raha tsy noho Miora koa anie ianao tsy velona ina toy izao ray avy aminy no anaty vatanao ao mba haneritreretan kely ihany azelozanareo menandany somaly eo fa avy fino fa mangatsika ny tenako manontolo mangatsika
Miora aka dokotera efa tsy izy tsonoriny amboariny saina tsy Miora aza mbola ilozanao ary Miora tena nanelina tongotra matanana letsiriny tena nankahalany Miora tamin'ny zavatra tsy nataony akory maty izy ty vao raha malala samy maneno ny tsika zoko raha tsy nindroahako ny ala tato trano zao izy mianaka mety mbola tsy nisy maty ohatr'izay ohatray fa inona koa mankanjonitra nareo roa toy izao tsy tokony anao fety ve sika efa lasa ny pozina tato trano sady amin'izay tonga dia izy mianaka ny niara lasa dia tsy mba malahelo ny zanakao zany ianao raha nada zanako iza ary raha nada ahoana koa efa tena mahafantatra ny marina angambo reto ka tamin'ny fomba ahoana nefa hitolotra ny tantarako an'izany nefa hifaneponja mila mailo ilary sitra ififaliana zanako Miora fa izandray sa efa tsy tadidinao tsony adininao koa zany fa mpianada sika aza mirediredy ry feny soa niterahanao daholo na nabavinao samy zanaka dadaray izao ihany dia nahoana ianao no nahavita nanimba ny fiainan'ny Miora nahoana ny nalainao vady lehilahy kely saina ianao risetra tsy vanina oka izay ry feno mbola tsy salama tsara ny ianao so vao maika iomby indray ny aretinao eno izany teny sipanao izany ry feny soa matesaingana ianao risetra tsy misy ilananao eto tanina dia kely aza mamahy fahoriana amin'ny manodidina anao ihany no any zavatra mba fantatry ny saikelinao otry fa mba inona koa nataony reto polisy reto aty amintsika amin'izao izao ta miaka ampanao ratsy eto trano ngambaka diso adresy reo raha izany ka tsy diso adresy ka ianao no alainy anao vakansa ny ponja tsy kosy ny mba vonjeo letsy vonjeo letsy ary ny aza vela ijaly any lesy soveo lesy fa na dia ny volako lany tampianaran'lahy ihany ko sa ve letsy ny miala tsiny lesy razoko fa zana metraka fitoriana indray dia hitalaony amin'ny tsorana ny lahy kosa lesy aza matahotra fa raha soa nataony latamiko dia tsy maintsy hovaliko any amin'ny zanako sy fensoa vany ny alary ny fensoa tsery malalako avoty ary ilay zanak dada nosy raha tany ranjaharika Naomi Miravaka Erlanto Aliva